Ity indray izaho mitandrina ranjakabola irahan'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana desambra izao. Niala kely tamin'ny perikiperijekeniny isika rehefa nozahana ny falaka ara-piainana contexte vital iainan'ny fiangonana tsirairay safady amin'ny anarana ka tsy anaran'olona koa zany vital zany amintsika fa vocabulaire amin'ny vie dia naka perikupa hafy sika manome endrikendry zavatra iainantsika kehitriny aty amintsika trano aty. Zao no endrikendry zavatra iainantsika ary nino aho fa tokony hitovitovy amin'izany ny manerana Madagasikara hoe somary manahy raha tsy matahotra ka tonga mimononmonina mihitsiny amin'ny hoaviny ny malagasy na avy amin'izay heveriny fa avelan'Andriamanitra miseho na amin'izay heveriny fa nataon'Andriamanitra taminy amin'ny fahampakarany azy toa tsy mety. Zay le ndininy fahasiviny Isaia 5:10 loza zay miady amin'ny mpamorona azy na avy amin'izay tsy anekeny ny zanaka ny fitantanana sy ny rindran-daminao atokantrano ka tsy araka zay nieritreretany azy ny fiainany dia to manahy na matahotra eny fa mety monomonina mihitsy azy ny amin'ny hoaviny izy. Dia zay no nandrafetatsika ny perikupatsika nyity mba hitaomana antsika makany amin'izay fialana fimonomononana tsy finonana fanahina sy tahotra rehetrarehetra zay hiankinantsika amin'Andriamanitra tsy misy tahotra tsy misy ahiahy amin'ny fitenin'ny tompo eo amin'ny andininy 2:1 amin'ny Isaia 5:20 fantatry ny rehetra hoe fa izao ny lazain'i Jehova dia ny iray masin'i Israely ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adiniko hiandry. Zany toe-javatra iainantsika zany zay heverinay ho fa mety iombonany malagasy manerana Madagasikara mihitsy zany toe-javatra zany contexte zany. Isika samy resy lahatra fa marina ny teny nampitondray ny tompo any apôstôly Paoly amin'ny Romanina 9:9-20 hainareo jenjery hoe fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra ampiasaina hahasoa zay ty azy sotra amin'ny fahatsiarovana ilay fanitsina tika teny ka raha hampiasa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra hanao inona hahasoatsika zay ty azy. Inona ny edinao amin'ny pahary anao? Inona ny monomonanao amin'Andriamanitra pahary anao? Patry azy apetrao tsy aminahy ahy eo am-pirantanany ny fatokisanao fa manomana ho avy tsara ho anao Andriamanitra, manomana fiainana tsy araka zay heveranao azy Andriamanitra. Ary nivakitsika tsara tamin'ilay tantara nampatsiahy any Egypte tao amin'ny Romanina 5:7 ny nampiasain'Andriamanitra na dia ny farao azy. Io moa zany faraony zany mpitondra ny Egypte zany
tsisy ve zany vavaka am' Jehova ve zany tsia fa nampiasain'Andriamanitra ampisehoany ny heriny na i faraona egyptianina zany azy hain'Andriamanitra nampiasaina dia zao zany ataontsika résultat ny fifidianana na izy voafidy eo na izy hain'Andriamanitra ampiasaina io ahasoa zay tia man'Andriamanitra matoky izany ianao na inona fikasany any na inona planina hoe inona nydrafitrasanao anydrafitrasako dia nalomana dia raha tsy voaka raha ny résultat dia ho an'ny Frantsa aloha sy loatra n'izany tsy manino re fa sika matoky fa hain'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra ahasoa zay ty azy ka ny amin'ny zavatra ho avy no antany ao hoe Jehova fa ny zanako sy miasa ny tanako aoka matitiko ihany adidin'Andriamanitra ianao anaka tsy adidika za mpitondranao fotsiny makao amin'ny tompo za mpandresy lahatra anao ao amin'ny tompo za mpitarika anao manetsy ny dianao mba ahitanao hoe ato ny lalana makao amin'ny tompo anaka dia tonga amin'ny tompo ianao dia anjaran'ny tompo ny tikarakara-nao rehefa avy eo matoky azy ianao fa misy asa ataony ao amin'ny fiainanao ao ahataterana an'izany hoe kisaka kely fa zay mihitsy ny fahitany Isaia sy foto-kevitra kristianina alozana zay miteny amin'ny rainy hoe onao izy lozana zay miteny amin'ny rainy hoe inona nao terakao any amin'ireny hoe inona nao loaka ny kibonao amin'le hira malagasy asa sakely-dalana sa iza na hoa tsy tsaroako tsara namerina mihitsy ateo mpanomanana fa tsy tsaroako hoe sakely-dalana ve sa le anakiray taloha nanao an'izany hiry zany hoe hay anareo ry dadasineny natonga ray teto ambonin'ny tany tianina izy io tianina dadasineny izy io ametsiny any dadasineny kity itsara ny dadasineny mihitsy hoe vous avez mal fait tamin'ny teraka anay niteraka ka tonga eto nao nanana janona tany asa taiza izy ny te hijanona dia tsy teraka ijoba tamin'ny fahoriana mangidy ny zakainy joba tamin'izay fizahatoetran'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tamin'ny teny efa navesatra loatra no nateny hoe tahaka ny Jeremia taminany tovy izy mirahalahy voaovina lay andro nahitako masoandro hoy Jehova ina tika zany tokony tsy teraka ka anao efa teraka nga maso mivirinany tso kina manomizy anao tsiny dadasineny eo efa teraka ianao io dia miverina kely any amin'ilay novambra antsika farany teo hoe izy moa mitsika ndraiky tam'izay izy dadasineny mitondra ineny indrindra mitondra taomboka tao napetraka le embryon dia nanany neny sakay na sakay fo amin'iny izy tamin'ny anao mbola tao anaty kibo tao voaka ianao viany ineny zany natonga anao ho sakay masika kizita olona tsy aiainy raha amin'olona zay ira natao izy olona miara-miasa aminao dia misy izy ianao hoe ka dadasineny natonga an'izao ninatsakay neninay tsy maninone zany mba nanaizana sakay izy nanaizana briky ny sasany nahitaka vehivavy bevoka io briky tany io kikisany any iny vovoka iny aniny nesokesona mihitsy izy mihinana azy sy nary ty vety lokona briky ny zanany avy any
tsy maninone na izany azy fa matoky ianao amin'ny fiteny Jeremia ihany. Jeremia toko faharoapolo léopard va mahovany hodiny samy etopiana mahovany tarehy. Raha izany a dia afaka niovan'ny anao tsara ianao zatra manao ratsy fa tsy anao no afaka novany tarehinao, tsy anao no afaka novany zany toetrao avy any akibo zany fa Andriamanitra. Fa raha tsy ateraka indray ianareo dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy ianao dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Izy zany niteraka anao zany Andriamanitra. Tahaka sy ny apôstôly Paoly idika ny teny toko tamin'ny jaona toko fahatelo io ny apôstôly Paoly hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia olo vaovao izy. Le olona taloha ny nananeny sakay, ny nananeny briky, nananeny akongo, lasa mboza be otriny inona novan'Andriamanitra ny fiaina. Zafady amin'izay mboza ao za tsy mboza novan'Andriamanitra avy ta izy tamin'ny nanekeny entin'Andriamanitra ny fiaina ny amin'ny zavatra ho avy no antany ho ao izy ao zao ny antoka no avy io fa tsy anao averiko indray na iza soratanao présidentny Madagasikara zahay kristianina andohalika tompo ampiasao io asoanay ataon'Andriamanitra robot io asoatsika. Amen. Ay mahafinaritra be mihitsy manino zany amen be dibe zany. Amen. Fa izao aza tahainao amin'ny hafa ny fiainanao. Zay le Romana toko fasivy fa sy tiako amin'nyrana fo ny tompo a. So dia anao ndray anao hoe toy zany tokony tovy dona zanak'Andriamanitra rehetra mana Mercedes dona satria mana Mercedes paster. Zany tia mihina Mercedes dia mihina Mercedes fa anao za mitomany Mercedes io fa ny anao Toyota Land Cruiser anao zay omeny anao zay tia omeny anao zay tiako amin'nyrana fo nondrako fo izao tsy afaka manery an'Andriamanitra kosa ianao amin'izany fitondrany anao zany. Mety misy ihany hoe tonga avy aminao arak'izay nilinao dia mba manampaniliny eo anatreny tompo ty koa raha mba ohatran'izao tamamo aminy. Mety misy an'izany ampetro fanilinao comme toute les demandes tahaka ny hoe zay l'honneur dia ataonao eny demandenao eo anatreny tompo zary tompo mba mankataka aminao fa tsy mahazo manery azy ianao. Afaka mamaly eny izy amin'iny c'est une réponse ça n'est une fa mety afaka manao non koa izy mais c'est aussi une réponse fa sao dia mety hoe une réponse doit être toujours un oui non misy non fa tsy terenao Andriamanitra. Zany mahatonga ny olona io a rehefa mivavaka izy dia manasa jeu de prière mihitsy nampianara paster asina jeu de prière dia risonata fa mangataka izy mandrisiny décembre atrany volana ane tonga novembre décembre ny toisany mbola tsy tonga ihany efa nivavaka so maro mihitsy Andriamanitra zaraka tsy vavaka tsony dia tsy mivavaka tsony izy tsy tonga tia ampiangonana intsony mihitsy izy ny afarany anafarana ny hoe aza mafo io fiaratsika miambina tahaka ny fanaony sasany fa toy izy a fa nyray andro amin'ny tompo toy ny arivo-taona ny heri-taona amintsika toy ny efatrandro efatrandro sisa dia tonga ny taoko avy fa tsy fantatrao zay fotoana na andro amalian'Andriamanitra niny ary tsy afaka mandery azy ianao hoe taoventiny valibavako ny tompo fa aza matoky azy ianao tahaka ny fanao ny
mpanefy tanimanga. Zay avao miverina ny amin'ireo texte malazalaza be na merimerina trany amin'ny Isaia, Romanina. Ny tanimanga va afaka miteny mpanefy tanimanga amina hoe ataovy volana ohatran'izao a. Zay tanimanga zany mihetsika ao. Fa izy no mamaritra zay hoentrika le tanimanga, le volany tanimanga mpanefy azy. Tanimanga mitovy ihany ity tanimanga ty mivolavolaina tia naovana volany ohatran'izao, tia naovana volany ohatran'izao, samy hafa. Kitaka zany ataon'Andriamanitra aminao ka matoky azy. Tena manefy ianao ny toana, mitoety zavatra rehetra, ny zavatra mitranga rehetra io dia ampiasain'Andriamanitra any efeny ianao, any ahono ny fitiavany ianao ary ikendreny ahasoanao tadio zany. Eo isika ny mandray ny jaona toko fafolo zay na tsy nandrona tao anatin'ny vaky teny hoe amin'izany no anakinana ny tomboteny miala amin'ny fomba mahazatra sika. Une exception qui confirme la règle. Fa misy ao eo mpanaovana eo ny mpanefy tanimanga dia misy mpangalatra azy jiolany miditra. Ny mpanefy tanimanga tsy inona misy fotoana eo mpanefeny izy kitiry le jiolany tanany tanimanga ohatr' izao tian'Andriamanitra atao kitiry le tany dia lasa déformé le tanimanga. Mpangalatra tsy avy ratsy angalatra sy amono avandringana kitikitika eo izy manao zay ataony eo izy amely ianao anisy ratsy ianao fa confirme ny tompo ny fitiavany. Jaona toko volondiny fafolo haintsika tsy njery tapany faharoa fa zao avy anana ny fiainana sady anana ny tena fiainana. Zay no antikanan'iny hoe be dia be fa tsy hoe misy tsy hoe quantifiable akory zany atao fiainana fa miatsara ny fiainana omen'Andriamanitra anao. Io fiainana omen'Andriamanitra anao io no ahafahanao miankina aminy, ahafahanao miaino feony, ahafahanao manaraka azy. Io fiainana nametrany anao io dia tanimanga nataony io zany tena mahavita le nahandro ilany azy. Mampitsangatsanga ny savolosy tsy manino njarany mitady azy efa aveo sasakely izy dia ao ampanefenatsika eo ny tompo, ao am-pikarakaranatsika eo ny tompo. Omeny toky ianao hoe omeny fiainana be dia be ianao dia misaora azy. Etsika mianatra ny salamo fahatelo amby zafa marana am'izao afatra farany taon'izao. Zany koa ve dia mbola mikafana baiboly zany tinanokatra daholo salamo fahatelo amby zafa mbola mikafana baiboly. Pastery zay aposiny manokatra baiboly avy eo sakanany ilay tsy hanokatra baiboly. Misaorany Jehovah ry fanahy, misaorany anaran'ny masina, misaorany Jehovah ry fanahy. Amen. Izay rehetra ato anatiko dia mahazo mitsinjara ianao, mahazo mitanisy ianao. Inona zany ao anatinao zany? Ozy izy ilay mpampianatra manazava ny salamo mahatonga ny olona manary ato izy satria ny atiny tsy manaiky ny tompo. Zay rehetra ato anatiko misaorany anaran'ny masina, tsy makasitraka an'Andriamanitra ny atiny dia marary. Amarino ke zany ty dokotera fa ny stress iny miteraka an'io fa nahoana ianao stressé tsy ianao tsy matoky ny fotonan'Andriamanitra anao, tsy manaky an'Andriamanitra ianao zany dia iny izay malemy ao anatinao tratra zay ny vo, tratra zay ny aty, tratra zay ny fo ao zay rehetra atao anatiko. Dia exercice ireo olona exercice chrétien mandavataona
izay rehetra atao anaty keo manino saora ny anaranazy saora ny zavatra rehetra minina velony tompo mitrango eo misaora azy fa zany no sitrak'andriamanitra ho anareo amin'ny Kristy Jesoa saotra an'andriamanitra ny alady ny fiantsona tamin'ity taona ity zany no manotompo atsika alady ho fisaorana tsy toy ny isa taona le hoe alady ny fiantsona dia misy mitomangitra dia mitena ho an'ny tompo tsy zay tsony re tamin'ity tsy zany no navela tokony homaniko anareo fa alahady isaoranao an'andriamanitra amin'io fiainana be lehibe omeninao io isaoranao amin'ny tompo dia ampianarinao zay taova tsy manaiky ao anaty ao inona ny tsy manaiky zany mahatonga anao marary an-tompo miakatra tension mananana satria tsy manaiky lay fitondran'andriamanitra tahiny tompo anaky tena 20 minitra zay tenanao taminao zay mihitsy nomanitra ary navena tompo any manana zany fahatongavana ity fotoana ity fa ny fotoana isaoranao an'andriamanitra no tsy misy an'ilay telo metona io le tompo tsisy an'izany miala ny exécution amin'ity andenderan'ny trano iny azo matin'ny vavaka ampianatra anao misaotra an'andriamanitra rehefa tsy hainao no misaotra petraka akaikinao hoe sanaka atao isika isaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra fianjava-maneny malefa karaka zay tratra mihitsy amin'ny sordininy no ngatako amin'ny zanako dia ao anatin'izany sika anao mianatra misaotra an'andriamanitra tsy hotely ekipy ianao amin'izany rehefa miresaka amin'ny tompo aiza anao dia resaka manola hoe dia ekipy foana mba miresaka amin'ny tomponao dia resara amin'ny tompo ianao sujet zany dia hoe manino saotra amen